Efa miaravantsika tsirairay avy a manaraka an'izao fandaharana miomana iona amin'Andriamanitra ao izao amin'ity androany ity. Raisika ny teny ao amin'ny marika toko faha 12 marika toko faha 12 andininy faha 5 marika toko faha 12 andininy faha 5 ary hoy izy taminy mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amen. Zay teny zay ny raisika tena te hiresaka aminao tsotra sy mivantana sy mazava amin'ity androany ity hoe mandehana amin'izao tontolo izao hoy Jesosy ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Jesosy miresaka eto amin'ny mpianatra rehefa avy nitsangana tamin'ny maty izy. Aloha kelin'io Jesosy dia miteny hoe na mety tsy mpianatra izy noho ny tsy finoana. Zany hoe le finoana zany aloha no mila ananana dia mandeha mitoriny filazantsara avy eo. Raha ny antso azy Jesosy dia antso ahy izy hitoriny filazantsara. Raha manaraka ny fandarana miomana ianao hatramin'izao dia inoko hoe voarainao hoe Jesosy ny tena tiana lazainao. Ary voaingana voatsela zay dia ny lohateny dia hoe Jesosy ny filazantsara. Zany hoe ilay hoe mitoriny filazantsara ity dia azo lazaina hoe torio Jesosy eran'izao tontolo izao. Torio Jesosy eran'izao tontolo izao. Zany ny baiko apetraka Jesosy amintsika. Hanambara an Jesosy, anaparitaka an Jesosy, anao promotion an Jesosy, publicité an Jesosy. Dia ny antso azy Jesosy noho ny fahasoavany, noho ny famindrapony, noho ny fitiavany dia anambaran'izany Jesosy zany aminao ahako. Tianao izy, tiany mifiainana be dia be anao izy, tiany afaka anao amin'ny oziny, tiany afaka anao amin'ny fahafatesana, tiany afaka anao amin'ny fijaliana mandrakizay izy. Zay no manana ho an'ny devoly sy ny anjely na amin'ilay farihy mirehatra afo ary tia mianao fiainana mandrakizay izy. Jesosy zany midira ho aminy ianao fa tianao izy. Te hiresaka manokana amin'ny hoe zay mpitory amin'izao fotoana. Napetraka Jesosy amintsika dia nitory an Jesosy. Napetraka Jesosy amintsika dia hiprezante an Jesosy fa tsy hiprezante tena. Tsika matsy amin'izao fotoana mandeha be ny teknôlôjia, mandroso be ny teknôlôjia ary be da be ny sehatra afaka ifampiseraserana sy ifampiresahana. Ary rehefa sendra hoe apetraka ny tompo ao anatin'ireny fiseraserana ireny, za manokana moa ny faharesen-dahatra manokana dia tsy dia miditra amin'ireny loatra ahako satria aleoko manana fotoana bebe koa hiresahana amin'i Jesosy sy hiresahana an Jesosy amin'ny hafa sy hitoriana an Jesosy. Zay anambara atsikatsikana sy mombamomba sy ny vaovao momba ao anatin'ny serasera reny. Amin'ny teny frantsay izy hoe réseaux sociaux, zany hoe any amin'ny Facebook, any amin'ny tsy haiko Google plus, G plus, any amin'ny tsy haiko Yahoo, reny le hoe réseaux sociaux le ahafantarana anao reny zany hoe manana compte Facebook ve anao, manana compte G plus, manana Twitter dia ao tsika dia samy manao zay rehetra ataony ao. Fa za miresaka amin'ny mpitory filazantsara. Ivereno kely le tena famarinana ao amin'ny Baiboly azafady. Fa ny voasoratra ao dia ny anambara an Jesosy. Tsika nefa ao anatin'io rehefa sendra mandalo tena fanindraindrana tenany ao fa azafady. Fizaozaonany ao, fampiderana bika amanendrikany ao ary fampiderana ministerany ao. Raha lasy anabavy ry mpitory filazantsara isany tsy ampidera tena ny antsoiny Jesosy atsika, tsy ampidera ministera ny antsoiny Jesosy atsika, tsy anindraindra tsika ny antsoiny Jesosy atsika, tsy hanao promotion ana na hanao promotion anao ny antsoiny Jesosy atsika, fa ny antsoiny Jesosy anasy ianao anambara an Jesosy ilay filazantsara, ilay teny fiainana. Tsika saturé be eto Antananarivo eto dia eto daholy manao fihetsiketsehana maro sosefosehony eto, mandehana any ambanivohitra be da be any amin'ny tena kizo any tsy mila costara sy kravaty sy tablety. Tsika mantsy rehefa hitory miala tsiny fa tonga dia vantaniko ny resaka ary tena toriko maika be tsika amin'le paraître, le fisehoany ety ivelany. Ny evangelika zany zao rehefa hitory dia efa misy norme ao. Rehefa evangelika izy zay miaraka amin'ny tablety izy hitory teny, costume kravaty, peratra volamena, bracelet volamena, dia iny ny hita ao. Tsy mahita an Jesosy amin'izany ahako, tsy mahita an Jesosy amin'izany fa azafady. Jesosy raha jerenana eo amin'ny Baiboly ao dia hoe tsisy endrika anamantarana azy tao, tsisy endrika anamantarana azy tao, ary tsy nisy faniriana an Jesosy akory tao.
Isaia 3:10 tsisy faniriana fa ianao nitady irina, ianao no te ho deraina, ianao te ho tiavina, ianao te ho atonon'olona, tsy ianao ny présenteny fa Jesosy ny présenteny. Aza maika akatahaka an'ireny Amerikana na Afrique du Sud na reny Nigérian na Congolais reny, aza maka fitaratra an'izany. Jesosy alaina fitaratra raha lasaina bavy ao amin'ny fahatsorana, ao amin'ny fahalemem-panahy, ao amin'ny fitiavana. Fa tsika tena misy rivotra tena mahery vaika avy any a États-Unis, avy any a Afrique du Sud, avy any a Congo, avy any Niger, avy any Cameroun, avy any Ghana, avy any Gabon. Ty olona rehetrarehetra ty dia alaitsika tahaka daholo. Jesosy nefa tsy ambaran'ireo, dia rehefa tsy manambaran'ireo Jesosy ireo no alainao tahaka dia tsy manambaran' Jesosy koa ianao, tsy manambaran' Jesosy koa ianao. Miady hevitra ao miady hevitra aman'olona, dia misy olona toanantsika ao, io dadanay, io mamanay, dia misy indray manoratra avany hoe tsy dadanareo zany io, tsy mamanareo zany io, dia miady hevitra lan'lereo. Avelao io dia ndana mitory makany an-tsaha, avelao io dia ndana Jesosy présentena. Fa tsy nahita andry Paoly sy ry Petera sy ry Jakoba, ny amo izay foana rehefa mitory mety efa fantatrao angamba. Ry Paoly sy ry Petera sy Jakoba tsy nandany andro tamin'izany, raha fantatra hoe niaina tamin'izao fotoana izy tsy andany andro amin'izany izy. Tsy mety tsy nanana compte Facebook akory raha Paoly sy ry Petera sy ry Jakoba. Mety tsy nanana Twitter sy Z plus zany ry Paoly sy ry Petera sy Jakoba, satria mandany lerany sy mandany ny androny zany. Ary efa misy maty, efa mila oxygène, ianao atombola le ataoko hoe le zesta zafady fa za zany tonga dia tsotra hoe lasa mizesta tsika, lasa mizesta tsika, lasa misehoseho tsika. Ohatran'izy ty le mpanjaka tonga dia lasa maty iny afarany, efa namindrana fo fa avy eo mola nisehoseho. Ezekia, raha tsy diso tantara faharoa toko faharoapolo, Ezekia zany efa tonga mihitsy ny verdict, efa tonga mihitsy ny teny hoe Ezekia ho faty ianao. Nalahelo Ezekia dia niantso an'i Isaia, ahoana ozy izy no faty nefa fa be da be ny zavatra nataoko e. Dia nivavaka ry zareo, dia nahembotra taona maro ny fahafatesan'i Ezekia. Velona indray Ezekia dia nasiana ravina pemba moa le vai dia sitrana, sa ravina viavy zay tsy diso dia sitrana. Dia tsy nahay mipetraka ity Ezekia, fa avy eo niroborobo ny asan'i Ezekia mpanjaka. Tsy haiko hoe navita trano, nahary fananana be da be, navita fanorenana. Dia iny ny antso mpanjaka firenena hafa izy dia nisehoseho hoe avy fa reto ny zavatra rehetrarehetra vitako, reto ny zavatra nataoko. Dia tsy faly ny fon'ny ray tamin'izay fotoana, ary dia nilavina Ezekia dia maty indray moa izy zany avy eo. Ohatr'izay koa ny antsika, nivonjen'i Jesosy tsika tao anatin'ny fahaterena, tao anatin'ny fahatrotrahana, tao anatin'ny ataoko hoe fahasahiranana. Voavontsika avy eo lasa mideratentsika, lasa misehoseho tsika, lasa mizaozao tsika, lasa mizesta tsika, lasa mireare tsika. Tsika nge tsinitsinina, ianao nge tsinitsinina, vovoka nanamboarana anao, dia rehefa vovoka ianao dia verina vovoka indray ianao. Zay mireare hoy ny tompo dia aoka ireare amin'ny fahalalany anahy. Maika tompo, maika ny filazantsara, maika ny filazantsara. Aoka tsy fisesehoana raha lasaina bavy zoky zay rehetrarehetra mitory zay rehetrarehetra ataoko hoe mialatsiny fa manetry tena mihitsy fa mety zoko ara-panahy be raha aman-dreniko ara-panahy aza angamba ianao. Fa za milaza ny fahamarinana zay tiako lazaina aminao hoe tsy ny tenanao ny toriana, tsy ny ministeranao ny toriana, tsy ny fiangonanao ny toriana, tsy ny fanaovana na hoe asa vita ara tsy zany akory ara no ambary. Satria ohatra ny manao ndray andro koa Davida, tadidiko ty, ndray andro koa Davida tonga dia tezitra ndray tamin'ny Davida, satria Davida nanao recensement, zany hoe nanisa Davida hoe firy moa miaramila koa. Tonga dia alan'i Jehovah mihitsy zay nanao recensement zay, satria naninona no alan'i Jehovah, mety gaga ianao fa maninona no alan'i Jehovah, alan'ny Yahvé, alan'le ray, alany satria nitetiky Davida io zany hoe hanao recensement, ahitako hoe haisy reo miaramila, reo no navita azy. Tonga dia nilatsaka avany fitsaran'Andriamanitra. Inona tianao ry Davida? Pesta ve? Mosary ve? Fandringanana ve? Loza ve? Inona tianao? Fidio fa tsy maintsy mifidy ray amin'ireo ianao ho sazanao. Raisitsika amin'izao fotoana 2015 zao le izy. Ohatr'izay koa manao recensement sika, firy ny natsangako tamin'ny maty. Misy any dia miteny mihitsy hoe efa tsy latsaka 5 ambin'ny folo zao no natsangako tamin'ny maty.
tsy mila n'izany lalahy fa Jesosy toriana, Jesosy ambara fotsiny aloha. Efa tena hoe rodorodo-pagagala, varatra be, be da be mahiratra, be da be ny sinsiasisy, lasa mireharehantsika amin'le izy. Tsara zany, mitsangana maty. Zay mihitsy lazain'i Jesosy atsangano maty. Mahiratra ny jabo, tsara be zany. Malady ny marenina, sitrana ny boka, mandeha ny clémaine, tsara be zany. Fa zao, sao de very ianao, sao de lasa zany, lasa zay atao anao diplôme ianao farany de ataonao cadre eo izy de reto ny zavatra vitako. Tsy ianao nge nanao andreo fa Jesosy raha tena Jesosy tokoa. Fa Jesosy ambary, Jesosy ambary. Mosesy mihitsy de miteny any amin'ny Salamo hoe Tompo, aza izahay nomena voninahitra fa ny anaranao. Rehefa sitrana, nitsangana teony eo, le marary teo tsara endrika, rehefa nataony Petera, nampiasainy Petera fahefana, tsy manana na inona fa zay ananako nomeko anao amin'ny alalan'i Jesosy mitsangatsangana. Nitsangana ireo, nitsangana iny lehilahy iny. Fa rehefa avy eo nge Petera niafiny. Rehefa avy eo Petera natahotra, avy eo Petera tena anteny mihitsy hoe sao de verinao fa zara ny nanao an'io. Sao de verinao fa nohon'ny fahaizanay sy ny herinay raha navitanay an'io. Fa le tompony ihany nanao an'io, Jesosy nanao an'io. Ry havana malala, fantatro fa manaraka ahy ianao zao amin'izao fotoana zao ary raha misy olona tianao ampahafantarana an'izany teny zany koa tenenao aminy zany afatra zany na zareo zao afatra zao. Fa sao de fingany de volomora foana ianao fa mora mieboebo nge tsika. Vao misy sitrany indray mandeha zay dobodobo mamoaka afisy alefako Facebook indray ty. Alefako zao indray ty. Tsy hita tsony Jesosy fa ianao no hita. Zay le izy. Nefa hoe mandeha ala zao tontolo zao torio ny filazantsara. Jesosy ny filazantsara. Jesosy ny filazantsara. Ianao miafinao amin'ny Jesosy. Ianao miafinao amin'ny Jesosy. De tena za te hiteny an'izay hoe Jesosy alaina tahaka. Misy indray le vao me mandroso. Vao me mandroso, vao me miditra amin'ny hoe ministère de efa miseho izy mivady, efa makatahaka le eo ambonimbony moa zany. De efa miseho daholo indray ny fananana. Tablety sy za tsy manana alahelo amin'ny tablety sy ny olana amin'ny tablety, tsara zany manana de mipetraka ao ambadika eo fa Jesosy eo. Miseho ny fiara, trano tsara tarehy, ny akanjo sy ny sisa. Aoka nge mba mafatsorana. Allo mba mafatsorana ravana. Fa tsy inona mahasamihafa antsika ampiran'izao tontolo zao, staran'izao tontolo zao raha reny ny ataontsika. Ny staran'izao tontolo zao nge no mampidera ny sariny amin'ny bande annonce sy ny amin'ny affiche sy amin'ny banderole sy ny iny ty petadrindrina e. Ny anao zany efa tena tonga de 8 mètres carrés saronao fotsiny eo amin'ny rindrina eo. Aizy Jesosy. Aizy Jesosy. Tena mety lazainareo hoe extrémiste zany na hoe borné. Fa zany re havana malala ny tena izy tsy mampiseho an'izany izy ianao ary tsisy dokam-barotra atao io fa rehefa ao ny fanahy tonga ho azy eo ny olona. Tonga ho azy eo ny olona ary tena tonga ho azy eo. Ny biby ary na iniditra ho azy tao amin'ny samby fiarany Noa. Tsy nisy zavatra reny tao, nisy zavatra tsapany tao. Fa tsika mampiasa ny moyen rehetrarehetra, tsara ny teknôlôjia, mandroso be, mahafinaritra. Anaindray adinontsika fanahy masina, adinontsika tena Jesosy, adinontsika de lasa tsika no miseho. Tsika tsy apetraka Jesosy anaraka ny fanao zao tontolo zao rehefa hitory ny filazantsara. Miteny anahy fanahy masina de mitohy le izy raha hitory an Jesosy ianao tsy manao rap évangélique, tsy manao hip hop évangélique, tsy manao reggae évangélique, tsy manao resaka rock évangélique. Jerevo ny origine an'izany, zay mahatsara ny teknôlôjia. Jerevo loharanon'izany hoe hip hop, rap, R&B, arda, rock sy ny sisa avy amin'ny Satana zany. Rehefa avy amin'ny Satana zany tsy afaka alainao anomponao hitorianao an Jesosy. Tsy mety. Ny Jesosy zavatra spécial, zavatra hafa. Fomba fiakanjo tandremo. Hoe sy tanora retsy de alao koa tena ny voloko ataoko tonga de le mitrangatranga be reny. Jereo fa avaiza ny fironan'ireny volo mitrangatranga reny. Rehefa hitory ny filazantsara miverena amin'ny tena ato amin'ny filazantsara. Ny fomba fiakanjonao manome voninahitra an Jesosy ve? Fa tsy hoe amin'izay vao
Am'izay voavonjy ny tanora fa ataoko ohatran'ny fiakanjon'ny tanora ty, ataoko ohatran'ny firan'ny tanora ty, ataoko ohatran'ny volon'ny tanora ty, tandremo ry havana malala fa Jesosy saro-piaro ary tsy ny fomba n'izao tontolo izao ny entina hitoriana ny filazantsara fa ny fomba ny fanahy masina. Tsy nakatahaka ny resaka nataon'ny Babela sy Babilôna sy Baala mihitsy ry Eli sy ry Jona mpanao batisa sy ry Daniela rehefa nanambara ny mpamonjy azy fa nanao tamin'ny fombany izy dia fomba ny fanahy. Hira tena hira vokatry ny fanahy, hira vokatry ny fanahy, inspiration amin'ny fanahy fa tsy haka ny fomba n'izao tontolo izao sy ny style n'izao tontolo izao. Ny mpitendry moa zany vao mazava ho azy tsy mpitendry n'izao tontolo izao no arainao raha hitendry ho an'i Jesosy, hira ho an'i Jesosy. Ny mpihira n'izao tontolo izao, choriste n'izao tontolo izao tsy ho alainao raha hitory an'i Jesosy amin'ny filazantsara ianao. Fa ndraindray koa zany, zay koa zany e. Zay koa mbola ao anatin'io réseaux social, Facebook sy ny tariny io, fampiderana, fihirana sy fitendrena. Tsy Jesosy ny ambaranao. Le tononkira misy hoe Jesosy fotsiny. Le album misy hoe Jesosy, fa Jesosy dia un point c'est tout. Fa le olona ny hitanao, ny fitendreny ny hitanao, ny feony ny hitanao, ny fihirana ny hitanao, ny pôzy ny hitanao, ny akanjo ny hitanao, izy ny hitanao. Fona fa tena mila miverina amin'ny tena izy tsika eto amin'ity Madagasikara tsika ity. Allo tena rodana daholo rehetrarehetra dia raha tena hoe te ahita fanovana, raha te hoe ahita fiantrahan'i Jesosy an'ity Madagasikara ity, ahita hoe tena famonjena hoe tanan'ny tompo tena mikasika, ndao apetraka daholo aloha, apetraka daholo aloha izay tsy avy amin'i Jesosy. Dia manatona an'i Jesosy amin'ny fanetretena dia mandoalika dia miverina mihitsy hoe ahoana moa izy ity, fa tsy makatahaka an'izao tontolo izao. Tandremo, tandremo, tandremo. Mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetrarehetra fa amin'ny fomba an'i Jesosy. Aza maka ny zavatra zao tontolo izao mihitsy hitoriana an'i Jesosy sy ny fomba an'i Jesosy. Mety tsy hitovy hevitra amiko amin'izany ianao, ary mety ahita valy ianao. Fa zaho miteny aminao tsy ady hevitra anao amin'izany fa zay ny fahamarina. Jesosy fotsiny amin'izay fomba an'i Jesosy. Na megafony na ray fotsiny ara ny entinao mandeha ery amin'ny arabe ery, feno fanahy ianao, misy mitomany eo, misy mibebaka eo, misy tonga dia mametraka ny sigarany sy ny parakiny eo. Andramo ange zay. Fa raha hoe tsisy fanahy ianao fa tonga dia sono raitra farany ny akanjo miraradraratra tsy nisy fa tsy ao fanahy, tsisy filazantsara eo, tsisy fiovana eo, tsisy tahotra an'Andriamanitra eo. Tena te-hitena zany amintsika zany e. Dia mandehana any amin'izao tontolo izao e. Mandehana any amin'izao tontolo izao. Jerevo tsy haiko any mainty rano any ambany vohatra feny arivo atsinanana any amin'ny farany any amin'ny aiza zao le kere io raha mba manana ihany nareo manam-bola mandehana dia Jesosy mihitsy toriana dia tena ambarao amin'ny fotsotra mihitsy. Tena hoe mandehana zany any dia avelao amin'izay le fampisehoana sy firehariana sy fizaozahoana e. Mibeba aloha fa tsy nety zay zavatra zay. Dia mandray anao Jesosy rehefa tena mibebaka ianao, dia mandehana amin'ny fahatsorana, mandehana amin'ny tena izy. Tena manery anahy fanahy zany ilaza an'izay zavatra zay e. Fa voaloto ny filazantsara ary voaloto voateny ratsy ny anaran'Andriamanitra satria mifangaro be le zao tontolo izao sy ny an'Andriamanitra ny an'i Jesosy. Lasa tsy haintsony hoe fa iza moa le zao tontolo izao dia iza le kristianina, tsy fantatra intsony, mifangaro, zay le hoe confusion. Dia mila miavaka ianao, mila miataka ianao. Mba ho fianarana ho an'ny hafa, mba ho fahazavana, fa tsy ianao miaroaro miaraka amin'ny fahotanao. Miala ianao dia mipetraka ambony vatolampy dia eo amin'ny Jesosy. Zay na ny tiako zaraina hoe mahalala an'i Jesosy e, mahafantara an'i Jesosy dia mba aloha mandeha amin'ny fanetretena, mandeha amin'ny fahatsorana dia tena hoe miafina ao amin'i Jesosy fa tsy misehoseho sy mideradera fa raha zany ataonao dia efa azonao valim-pity anao. Ela zay Jesosy. Zay ataon'ity tananao ity aoka tsy ho fantatry ity. Na mamoky olona tena rahetsy ary ianao aloha anao sy Jesosy zany. Fa ho Jesosy hoe tsy aza sehoseho le izy, aza sehoseho fa rehefa tsy sehosehonao iny rehefa tonga any an-danitra dia azo ny valim-pity. Fa raha eto ianao no misehoseho tsy mandray anao intsony Jesosy fa iny ianao efa vitanao teto daholo izy, efa azonao ny valim-pity ianao. Dia aoka hiaina fanetretena ao amin'ilay fitoriana filazantsara, iaina ao amin'ny fahatsorana, iaina ao amin'ny fahafenoan'ny fanahy fa tia ianao Jesosy ary te hampiasanao mahery vaika izy fa mila manaiky an'izay fepetr'izay ianao. Amen. Ho azy ihany ny voninahitra, tsara izy ary tsy mahita tsara oatra anazy ahako e, tsy mahita tsara oatra anazy ahako. Ary izy ny tiako aseho anao hoe tsara izy ny tiako atao publicité anao. Amen. Mbola manana fotoana kely ve tsika? Dia tsara Jesosy fa vavahady dia maneke azy ianao dia mibebara misy tokony hibebahana dia mandraisa dingana vaovao sy fomba vaovao iarahana amin'i Jesosy. Fa Jesosy ny tokony iseho fenao takony. Amen.